dimy amby roapolo marikaravany manana dimy amby roapolo marikaravany manana miarahaba ny mpijeriny MBS tonga eto a mba amitina amy teny foy any fampalezan-kevitra nataoko toerana maro 7/telopolo/100 no tsy dienay hatram'izao tao ny commune tao ny district tao koa reny na fokotany ara na fokotany ara ty teny aminareo zany hoe nahita ny karazany zavatra nisy teto a fa azoko fitidina amy teny anakiray fotsiny hoe zavatra ro ny tena mampijaly ny voaka ny tsy fisian'ny fandripahalemana naiza tany ale de mitaraina zy vakivaka daholo ny voaka malagasy a fa tena loza tsy matory an-trano izy na ny ombo ny mahazo varapatana faharoa tsy fananana asa tsy miasa ny olona tsisy fidiram-bola zany ko mampirokatra ny olona tsy fandripahalemana io ary tena mikaikaiky zareo tena mananteny izy a faly izy mahita toy ny tena monjy azy ary tena monjy azy mihitsy ny am'izao fahoriana mianatro zao ka de hoe aminareo hoe ho avy lay fotoana ny fividianana amy fafito ny volana novambra ho avy zao a larana fa 5/20 no misy anahy marikaravalo manana fidio io de rehefa fidinareo a tanterahantsika ty le manifesto ty satria za nanana programme nasa mazava tsara hoe manifesto a la liste reo fanomezatoky ho ataoko avoaka malagasy de anatin'izany ohatra fanamboaran-dalana famerenana fandripahalemana fitsabonany olona etoana indray fitsabony fampianarana ny ankizy ary indrindrindrindra fampidirana ny fampitomboana ny fidiram-bola ao amin'ny fananganana asa ho an'ny tanora ty teny a zany hoe tena matipaikely izy ary vity zay a de tonga de manaraka avy hatrany le madagasikara-perinasa faharoa ty zany a mitoy an'le taloha fa iny moa zany tapaka tamin'ny taorinan'iny fanongoanam-panjakana iny de nanao an'ity vaovao ty madagasikara-perinasa ty de ny fampidinihana niaraka taminy nanaovana nyty le manifesto ty ary tsy zaho rery fa rehefa avy nitety faritra taloha efa taona zay tamin'ny verenako teto de rehefa avy eo nanatona an'reo mpiara-mimboranatoko amitsika sy ireo mpamatsy volo hoe ahoana fijerinareo an'ity anakiray tena tiako mariana de le hoe fangatahndra reo vondrana eropeana de le hoe mba tsy indrio tsara mihitsiny a lay hoe fametrahana fitsinjara-pahefana tena izy de ny endrareo mpamatsy volafa indray de milaza hoe a sy reo le mpanampy atsika aoka re tena apetraka marina lay tontolo manodidina ny fandrarahana mba hampitomboana aingana ny ekonomia mba hisotonana ny olona venivelany ampiasa vola eto satria zany tena ilaina ny famoronana asa zay a irahany fanjakana tsy miankina miasa io le PPP ty teny aminareo a zany hoe betsaka ny asa iforony eto ary ataotsika mihitsy azy mahaingy anazy fa raha miasa reo a misy vola miditra mitombony any am-posiny a tsisy fotoana andehandanany etseroa tsy mivezivezy tsony ny saina re olona rehetra zay mijery am'izao fotoana zao tena manay izy ina reny anjo e manay izy amy zavatra misy am'izao fotoana zao vokatry ny krizy tsy fandripahalemana ary ny tsy fisina ao atokantrano manay izy ry voaka malagasy ianareo zay mijery amy ty fandarany ty minonareo a fa ho taterahantsika miaraky reo ameatsika ny toerana maizy azy a ny fokotany tena ataotsika reny chef fokotany reny a verina hofanina ndray ary hofidina toerana zany ko ny commune voanomboka iasa izy a de tonga de amena fitaovana hojerevana daholo ny lafindrehetra ary hofanina ihany ko omena zay traika efa hoe métier d'humeur zay zany hoe be ny tanàna taloha e ny aizako an'izany ary indrindrindrindra am'le faritra tena olona tokony hofidina tompony andraikitra manana programme lasa tsara zay nataotsika zay de eo am'le resaka angovo na hoe ny électricité io ny tena zavatra manahirana io eto sady lafo be le izy a no tapatapaka tsy hita tso zy ilazana azy tsisy ekonomia na toeka ray na androso raha tsy io aloha ny vanaingana ny olana aminy ampidinina ny vidina atao zay ampiasaina ren'lay
énergie renouvelable reny toy ny masoandro a ny inona izy ny rivotra ary indrindraindrindra mampiasa ny rano zay betebeta amitsika amindreo koa tsika afaka miara-miasa amindreo le tsy miankina amfanjakana zay mananam-bola izy afaka mampiasa amindreo ny tena maika koa d tena hitako e de ty le resaka fizahantany ty sady ampidi-bola be o atsika no koa afaka mamorona asa petsaka izy io trandratsika io nefa io ndraiky koa tsy afaka mandeha raha sy tena hita koa ny fomba atonga ny ery Madagasikara na renyle fitaterany reny a mba tena mba manaja tsara ny ora zomena fa am'izao fotoana zao de zay say ipatany ho nataony de fa naninona re de nanao ohatran'izao ty zavatra ty fitavozavozaniny mpitondra ve sa tena no ny vokatryilay zavatra nitranga tamin'ny sivy sy roa arivo iny de ny fanohanam-panjakana de te hiteny aminareo aho fa tena vonina mihitsy anarina an'ity ary hitatsika tsara am'izay fa zao tonga eto aho sady ilaza anareo namitina an'izay no milaza koa hoe ty ara le iny ty izy le bulletin unique le bulletin unique ato anatin'ity dolo ny sarina menakapy a sy ny numéro voalohany hatramy fa enina ambitelopolo zay nisy anay de ao anatin'izay ko ny tenako marque Ravalomanana eo fa 5 de zao nanaovantsika azy manisy avy any ambany amin'ny akaviana reo hoe ray roa telo efatra 5 enina fidio marque Ravalomanana tsy anenina mihitsy anao larana fa 5 misy an'le sariny manampoatra lalana tiako Madagasikara sariny marque Ravalomanana tena izy io tena iza io eto anao manao an'le x taonao tsara le x mba tsy to x tsara mihitsy le izy to x tsara ohatry zao de amarinao tsara atao ambadiky hoe misy sonian'ireo lay membre bureau de vote zay mantsy ny ilana an'le hoe précoché le bulletin unique de manana sonia ny membre bureau de vote zay mifanazavana de rehefa avy eo avalina ao tsara ty avalina tsara zao asan'izay no mandeha la ny marque Ravalomanana miova daholo ny fiainana ray manontolo zay are zay aloha no tiako ampitina anazy fa de zay daholo no zavatra lehibe fanaovana propagande hoe tonga avinareo fidio am'y fafitony volana novambra larana fa 5 marque Ravalomanana samy teny Andriamanitra omba atsika mandrakariva le Andriamanitra ndao aro 5